Fahitany DFP rahapirenena rahantsika mahita io zany a fa 7 novambra nanaovana ny fifidianana tsy DFP ny natonga an'io fa ny rahantsika nahita ny zava-nisy teto amin'ny firenena hatramin'ny 2015 2014 hatramin'ny 2014 fa nanao observation ny Union Européenne tamin'ny fifidianana natao tamin'ny 2013 nanao observation BDB hoe BDB ny lesoka tokony atao tokony harenina ary tokony ho hareniny eo alohan'ny anaovana élection communale ny rahantsika nahita tsisy fanavozana nataon'ny mpitondra fanjakana fa vao maikara les décisions CES nandrara membre de gouvernement tsy mahazo manao propagande voamena manao décret indray nanao propagande ny membre de gouvernement tamin'ny 2015 dia nanao propagande daholo ireo membre de gouvernement nanoana be ny tanàna ny agrave zany tamin'ny sénatorial ny ahenjana amin'ny revendication syndicale nandritra 2016-2017 nandeha ny dénonciation isan-karazany amin'ny corruption sy ny impunité teto amin'ny tany sy ny firenena azonareo tsy niova hetsika mihitsy mpitondra fanjakana io fa misy olona ny sazina misy tsy ny sazina manoloana zany tsy maty manotatsy corruption zany fa avy eo an-dapo mihitsy ny poilany corruption ny joro hatramin'ny farany DFP sy ny force de changement nitaona mivahoaka malagasy tsy anaiky itsony izao corruption sy ny tsy maty manota zao ary tsy mety tsolo zay DFP tam'zany raha hoe akinina am'ty fitondram-panjakana ty samrery fitondrana ny rahapirenena tsy ny rarahiny zareo lay zany tsy ny rarahiny zareo zany nakely azy akehitriny suite ny mouvement nataony DFP tany amin'ny 13 mai dia namafisy ny HCC fa tsy maintsy atao ny fifidianana amin'ny 7 novambra navoaka ny didiny gouvernement 7 novambra ny fifidianana aminay DFP zany nous sommes devant le fait accompli mivoaka ny didiny HCC mivoaka ny décret gouvernement hitatsika ny valiny ny fifandirana teny amin'ny tribunal maro isan-karazany reny raikitra zany ve sa tsy ho raikitra tsy miankina aminay io fifidianana amin'ny 7 novambra io fa ny anay dia tsotra basy ty fitiavana ty tsy asitrika fa rangaranga mazava ny voalaza ny loi organique 2008-008 tamin'ny 11 mai 2018 mazava ny voalaza ny décret 2018-640 ny amin'ny loi organique article 6 article 60 dia milaza hoe ny fitaovam-panjakana ny fananam-panjakana reo mpiasa-panjakana soumis amin'ny obligation de neutralité d'assiduité sy ny tany dia tsy mahazo manao propagande ny article 7 nyle décret 2018-640 dia milaza hoe ny membre ny gouvernement dia tsy mahazo manao propagande ka oka zava ny resaka mampitandrana ny rehetrarehetra zay fa ny DFP dia ilaza fa hatramin'ny voalohany hoe efa azonay ny agrément amin'ny CENI fanaramaso ny fifidianana hanaramaso ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana izahay hitsikilo ny ataon'ny mpitondra fanjakana izay mandritra ny fotoana ny propagande aoka tsy isy ny médecine anay intsony raha misy migady raha misy voasazy ny mpitondra fanjakana indrindrandrindra fa membre ny gouvernement itsika zay aux employés de l'état isika représentant de l'état isika chef de région isika DREN DRS chef Cisco médecin inspecteur zany voarara ao anatin'io loi organique sy ao anatin'io décret io fa tsy tokony ise mouillé amin'ny raharam-pifidianana nampandanina vondron'olona ka aoka tsy ho avy amintsika mpitondra fanjakana indrindra fa avy amintsika administrateur civil no ipoirany 10 any amin'ny faritra any ipisy ady famonono amin'izao mboko dia lazaina avao iady itsika mpitondra fanjakana mahatonga an'io ka ny fanaraha-maso ny fifidianana zay ataon'ny DFP zany dia ahopana anay amin'le principe matimatesana amin'izao fotoana zao hoe neutralité de l'administration aoko ho respectena tsakany sy andavany neutralité de l'administration hijoro izahay ary tsy izahay rery fa reo vondrana fikambanana vondrana société civile zay mitovy hevitra aminay fa anaramaso ny fifidianana zay ka ny fanaramaso ny fifidianana zay taonay dia hoe miopana ny fihetsika ny fitondram-panjakana fampiasana ny fananam-panjakana sy ny volam-panjakana mandrindra ny fifidianana io